Manasanao indray mba hiaraka andinika amiko amin'ity lohateny vaovao ity. Ny fanahy masina ilay hery mitondra ho amin'ny fiovampo. Miaraba anao, miaraba antsika rehetra, tena fifaliana ny miaona aminao, na dia tsy mifankahita tava ary isika, dia mba antotro sy mino fa ny fanahin'Andriamanitra dia mampiray antsika tsirairay avy. Ombanao any Andriamanitra ka ny fiadanana ny ho aminao sy ny ankohonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika raha andinika izao ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, indre ny hafalianay fa mbola toloranao tombonandro fahavelomana. Indre ny hafalianay mbola narotsaka ao tena aminay ny fahasoavanao. Ary indre ny hafalianay fa noho ny famindramponao no tsy nalandritranay. Misaotra ny Tompo noho ny fitiavanao. Ary ankehitriny raha andinika ny teninao zahay, dia ny fanenao masina ihany koa mba irinay ampianatra anay ny teninao. Dia mitahiry izao mpiaino izao ny amin'ny anaran'i Jesôsy. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, iresaka momba ny amin'ny fanahy masina isika amin'ity androany ity. Rehefa tena jerena ny boky ny Filazantsaran'i Jaona, dia tsy dia mibahan-toerana loatra tahaka ilay Andriamanitra Ray sy Andriamanitra Zanaka, ny firesahana ilay persona fahatelo Andriamanitra fanahy masina. Kanefa tiako ny ilaza aminao fa tena zava-dehibe eo amin'ny fahombiazan'ny asan'i Jesôsy ny anjara asan'ny fanahy masina. Ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona toko voalohany manomboka ny 1:10 hatramin'ny 7:10 dia efa ahitantsika an'izany sahady fa ny asan'ny fanahy masina dia zava-dehibe eo amin'ny olona anankiray. Ny asan'ny fanahy masina no mitona ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fanahy masin'Andriamanitra no mitarika ny olona handray ny ten'Andriamanitra ary hino an'izany. Ary ny fanahy masin'Andriamanitra no manova ny olona ka hanaiky ho ateraka indray. Izany no voalaza amin'ny Filazantsaran'i Jaona toko voalohany ka ny 10:10 sy ny 10:13. So ihany koa ny voalaza amin'ny Filazantsaran'i Jaona toko 4:10. Andeha ho vakitsika Filazantsaran'i Jaona toko 4:10 ka ny 10:20. Hoy izy hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray ny iray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ny fanahy masina izany dia mampianatra. Ny fanahy masina izany dia manoro, mampatsiaro atsika. Raha somary manadino isika dia ny fanahy masina mampatsiaro atsika. Filazantsaran'i Jaona toko 5:20 dia hoy izy hoe fa raha tonga ny mpananatra izay iraiko aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay nivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara. Mahafinaritra ny fanambarana. Jaona toko 5:20 ka ny 9:9. Jaona toko 5:20 ka ny 9:9. Hoy izy hoe ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny olona anankiray miaiky ny fahotana zany, ny olona anankiray resy lahatra ny fahamarinana ten'Andriamanitra, dia ny fanahy masina no ny asa tao am-pony. Ny fanahy masina no mampiaiky ny olona ny fahotana. Ry mpiara-mianatra namana isany, rehefa nilazalaza tamin'ny mpaminany ny asan'ny fanahy masina Jesôsy, dia niezaka izy ampiseho aminy ny fifaliana, ny fanantenana izay nameny ny fony. Naravoravo azy ny fanampiana be dehibe efa nomanino ho an'ny fiangonana. Ny fanahy masina no ambony indrindra ny fanomezana rehetra azo angatahana tamin'iray mba ho fanandratana ny vahoakany. Omena ny fanahy masina hiasa ho famelombelomana. Ny fanahy masina no omena ho famelombelomana antsika tsirairay azy. Zava-dehibe ny asan'ny fanahy masina. Ny tombo ny hery miasany, mitombo tsy hita velesana ny herin'ny ratsy. Mitombo mandrakariva amin'izao fotoana izao ny famahabola ataon'ny satana ny olona. Fa saingy izao
ilay fanahy masina kosa dia miaro atsika tsy ho resy ny fahotana. Ilay persona fahatelo amin'Andriamanitra no manome antsika ny herin'Andriamanitra ka miaro atsika amin'ny faharatsiana maro samihafa. Araka izany dia tena fitahiana lehibe ry mpiara-mianatra namana izany ny fandraisantsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina ihany koa no manamafy amintsika fa marin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mandresy lahatra antsika ny amin'ny fahotana, ny amin'ny fahamarinana sy ny fitsarana araka ny voalazantsika teo. Koa ny tsy ambaran-telo alalantsika ny tokony atao. Ny tsy ambaran-telo alalantsika ny marina sy ny tsara dia ny fampileferantsika ny fisainantsika eo amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina izay mandresy lahatra antsika. Ry mpiara-mianatra namana, ry mpiara-midinika amiko, zava-dehibe eo amin'ny fiainana kristianina ny asan'ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina no hery mitondra antsika ho amin'ny fiovampo tanteraka. Ka Andriamanitra anie androtsaka amin'ny fomba mivatravatra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny herin'ny fanahy masina. Ka mba ho hita eo amintsika izany vokatry ny fanazany araka ny voalazany bokin'ny Galatiana toko 1 ka ny andininy 2 ka ny voalohany hita amin'izany fa ny vokatry ny fanahy kosa dia ny fitiavana. Andriamanitra anie hitahiry izany fanahy masina izany ho anao mandritra aty tontolo andro ity, ka ianao io andeha feno fanahin'Andriamanitra. Tompany ombanao, tompany hitantana anao. Andeha hivavaka isika mba hametraka izany teny izany ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotanao indrindra izahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay, ka nampahafantaranao anay indray ilay persona fahatelo amin'ilay Andriamanitra telo izay iray dia ny fanahy masina, ilay hery mitondra anay eo amin'ny fiovampo. Andriamanitra ampio izahay angataka isan'andro san'andro izany fanahy izany ka hitaritarana anay eo amin'ny marina rehetra. Dia mitahi izao mpiara-midinika amiko izao, tantano izahay mandritra ity tontolo andro ity, aza mahafohina mahasaraka anay noho ny amin'ny anarana Jesôsy. Amen.